Cour éducative Saint-Maïtosy dia efa mivonona sahady indray ny amin'ny fandraisana ny taom-pianarana vaovao 2024 eny amin'ny 2024. Zavatra maro nefa hitanay araka ny traikefa nandritran'izay 12 taona izay ary izany indrindra no mbola entinay hatrany manatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy fanabeazana eto anivon'ny Cour éducative Saint-Maïtosy. Raha ny momba ny koroato moa dia efa manana ny BEPC sy ny baccalauréat. Misy ny manao ny taranja rehetra afaka misafidy ny mianatra ny andavanandro na ny alarobia hariva sy ny sabotsy sy torinandro. Ary misy ihany koa ireo safidy hanao ny matière de base izay mianatra isaky ny sabotsy. Ny tena mampiavaka ny eto amin'ny Cour éducative Saint-Maïtosy dia ireo mpampianatra izay voafantina manokana amin'izany fampitana fampianarana amin'ireo mpianatra hiarika amin'ny fanadinana BEPC sy baccalauréat izany. Ary eo ihany koa ireo hetsika ara-kolontsaina sy zavakanto samihafa izay misy ato aminay dia ny club sportif, ny club artistique izay ahafahan'ireo mpianatra maneho ny talentany. Omena sehatra manokana izy ireo mba ahafahany mamoaka ny fahaiza-manaony ary ampivelatra ihany koa ny maha-olona azy. Ny Cour éducative Saint-Maïtosy nandritran'izay 12 taona nijoroany izay dia namoaka mpianatra maro tsara ny voka-panadinana na ny amin'ny BEPC na ny baccalauréat. Ary amin'izao taom-pianarana vaovao izao dia manana tanjona maro izahay mba entina mitaiza sy manabe an'ireo mpianatra izay tezaina ato aminay. Ao anatin'ny fitaizana sy fanabeazana an'ireo tanora zany zanaka dia entika izahay amin'ny discipline izay miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra ny amin'ny surveillance amin'ny fanaraha-maso an'ireo mpianatra amin'ny fihetsika mampitondran-tenan'izy ireo. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao taom-pianarana vaovao 2024 eny amin'ny 2024 izao. Ny toerana misy anay dia tsy aiza fa eo Betavoangy akaikin'ny Top Pizza Andranona Ohatra ary ny laharana zonanay dia ny 034 49 587. Mampikiny SM dia tokony tenanao ianao ary akino ampanabe azo antoka ny ho avy ny zanakao.